Tena faly mihitsy tonga aty Miarinarivo. Manaraka an'ity fanompoam-pivavahana entina isaoran'Andriamanitra sy hiderana azy noho ny fitsofon'ny rano ny Ray aman-dreny président synodaly andeha hisotro ronono. Zava-dehibe tokoa izany satria président synodaly niara-niasa nandritra fotoana maro izay sisy ary nampatsivo ny tao daholo ny fahazotoany sy ny faneteterany ary ny finoana anana. Tonga eto miaraka amin'ireto vahoaka ny Miarinarivo reto amin'ity andro ankalazana ny fetin'ny ray ity. Miaraka amin'izy rehetra tena mahafaly ahy satria tsy voatery hoe tsy maintsy any an-trano foana akory ihany no manao azy. Nankalazana ny anniversaire zao natao tany Tuléar. Miaraka mivoaka eto Miarinarivo ray amin'ny fetin'ny ray. Zava-dehibe jereo reto izy. Tena miandrandra, mingavy. Inona re no azo atao mba hanovanana amin'ny fiainany. Satria hitako fa tena mila fanampina izy ireo, mila vonjy izy ireo. Ary indrindra mila fiaraha-miasa ka dia mampahery sy mampirisika antsika rehetra. Ny ray miarahaba antsika ray rehetra. Ary ianareo koa izay matahotra mbola ho avy dada. Ho avy dada fa izay matahotra.